Fidanany tompondray amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka an'izao fandarana eto anivon'ny pejy sy eto anivon'ny chaîne YouTube izao. Mbola faly indray ny tenanay ifampizara aminao an'izao afatra izay efa madiva ifaraparan'izao dia tsy nafa mikasika ny tokantrano izany araka ivavaka avetrany sika ametrahantsika an'izany eo ampelantanan'ny tompo ahafahany miresaka amintsika sy mizara amintsika zay tiany ho zaraina amintsika indray androany. Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao indray zay raha mbola afaka mivavaka tahaka izao mbola afaka miresaka aminao, mbola afaka mifanerasera aminao, mbola afaka mifankazatra aminao indray. Anio tompora iain'ny afatra ao izahay dia miresa aminay indray ianao ary ampafantaro anay ny sitraponao sy ny fievitra ao rehetrarehetra. Dia sokafo ny fonay, sokafo ny fananay, sokafo ny mombamomba anay rehetra alalanay ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy no anaovanay izao vavaka izao misaotra indrindra tompo. Amen. Eny ara lasana bavy andray amaky sotra masina vetrany isika amin'ity andro anio ity ahafahantsika mandray afatra indray izany atao amin'ny bokyny Matthieu 7 no hojerentsika izany. Matthieu 7 manomboka eo amin'ny andininy 420 no hovakitsika. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ko amin'izany nazovo no mandreza ny teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony eo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nenjery izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandreza ny teniko izany kosa nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany dia nenjera izy ka loza ny fenjerany. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy zany teny zany dia talanjona vahoaka noho ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay nanana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy. Amen. Nisy teny maromaro efa nomena antsika teo aloha, nisy afatra anankifolo nomena teo aloha. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra mampianatra eto hoe ny olona izay miaino an'izany afatro izany hoy Jesosy ka mankato dia hoe hoariko amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ny atao hoe vatolampy raha lasaina bavy dia tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny boky Romana 7:7 hoe indro za mametraka vato matafitohina sy vato lampy masolafaka ozy io na ary zay mino azy tsy menatra zany Jesosy Kristy tompo zany dia ilay lazain'ny Jaona 1 milaza hoe ary ny teny dia tonga nofoka ny aranona tamintsika ka raha miresakitsika zany ny atao hoe vato lampy dia miresakitsika ny Jesosy Kristy tompo. Raha miresakitsika ny Jesosy Kristy tompo dia miresakitsika lay tenin'Andriamanitra izay nentina namorona ny zavatra rehetrarehetra izay misy teto amin'izao tontolo izao. Ka raha ohatra ka manambara isika ho feny zavatra rehetrarehetra amin'ity afatra anankiray ity hoe ny teny amin'ity afatra anankiray ity hoe manorina ny tranony eo ambony vatolampy dia manorina ny tranony eo ambony ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, eo ambony izay nambaran'Andriamanitra izany. Dia tahaka izao le izy hoe ny lehilahy izay maheno an'izany afatra, ny olona izay maheno an'izany afatra zany ozy izy ka mankato dia manorina ny tranony eo ambony ny vatolampy. Raha ohatra zany isika ka miaino an'izany afatra izany, ny afatra ny sesy rehetrarehetra teto anivon'ny pejy tahaka ny hoe singaniko manokana zao ao anatin'izany hoe misy fotoana fifankasitrahana, misy fotoana niresakitsika mikasika ny hoe raha vehivavy maneke ny vadinareo, niresakitsika mikasika ny hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo, niresakitsika n'izany mikasika ny atao hoe fitiavana zany, niresaka zavatra maro be mihitsy nysika teo anatin'izany. Dia raha ohatra ka enonao fotsiny zany afatra izany dia zao nambara lay tenin'Andriamanitra teo hoe raha miaino fotsiny ianao fa tsy iainanao le izy
zany hoe tsy tanterahanao anatin'ny fiainanao nresakitsika an'izany mikasika ny hoe fiaraha mivavaka zany raha enona fotsiny le izy tsika kristianina mantsy dia tena mahavantana atsika de na miaino be debe ny olona tena manana fiainana tena matotra tsara mihitsy eo mpienona tsy miala radio evanjelika mihitsy ao anatin'ny tokantrano feny zavatra maro isan-karazany mamonjy fotoam-bavaka alim-bavaka fifadikanana sy sisa rehetrarehetra fa zany rano te ilaza hoe raha ohatra ka zay fotsiny ihany no ataontsika ao anatin'ny fiainantsika fa tsy ainatsika ny fanambarana izay enontsika avy amin'Andriamanitra tsy hoe enontsika avy amina mpanompon'Andriamanitra na enontsika any amin'ny toeram-pivavahana reny zavatra reny tsy voatery hoe ho anao daholo fa raha ondry ny Kristy ianao dia zao ny fanambarana eo ambokiny Jaona 20 hoe niondriko dia miaino ny feoko ka raha enonao Kristy miresaka amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alalan'ireny zavatra ireny kanefa tsy ankatoavinao tsy iainanao le izy fa azo le izy de aprimina azo le izy de aprimina azo le izy de aprimina de mipetraka be debe collection be debe ao anatin'ny fiainantsika ao fotsiny de tsy mahasoa atsika na inona kory ireny. Misy olona manana biblioteka na fitoeram-boky feno karazana boky ao anatin'ny tokantrano misy encyclopédie misy resaka cuisine fahaiza-mahandro maro isan-karazany patisserie sy sisa rehetrarehetra nefa le olona tsy mahay akory mahandro rehefa aveo masoa azy inona moa reny boky reny mitondra inona ho azy moa reny boky reny fa lasa haingo-trano fotsiny de tahaka an'izany ihany koa ny fiainona sy ny fanarahana ny fandaharana tahaka izao dia ampianariny tenin'Andriamanitra isika fa rehefa miaino isika de zao ny ambaran'i Jakoba hoe aoka isika ozy izy tsopiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenantsika fa aoka ho pakatoa ny teny isika de izy fetraikany any anatin'ny fiainantsika zany ka raha ohatra ka miaino fotsiny ihany isika ary zavatra reny de zao nambara ilay tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny olona dala izay manorina ny trano eo ambony fasika tonga ny rivotra tonga ny tafiotra miakatra ny rika menjery zany trano zany ary loza ny fianjerany. Inona moa ny dikan'izany zavatra zany? Ny olona miaino kanefa tsy miaina n'lay zavatra. Averiko kely, ny olona miaino kanefa tsy miaina n'lay zavatra zay enony. Ny olona manaraka kanefa tsy miaina n'lay zavatra zay ataony, zay enony. De tahaka ny olona izay manorina ny trano eo ambony fasika. Inona ny dikan'izany manorina ny trano eo ambony fasika zany? Tahaka ny lehilahy manorina ny trano eo ambony fasika. Amboarina le trano vita tsara tare, zay zany ny endrika le karazana hetsika be debe izay ataontsika afahantsika maheno ny teny, afahantsika mandranto ny teny, afahantsika manovo. Hoy ate hoe amin'ny alala fifadikana alim-bavaka sy sisa rehetrarehetra. Be debe ihany koa ny olona manaraka zavatra ohatran'izany hoe entina ambavaka foana io tokantrano io sy sisa rehetrarehetra. Fa za milaza fa raha tsy iainantsika ireny zavatra zay enontsika ireny de tsy mahasoa atsika na inona kory zany rehetrarehetra zany. Tsy mitondra na inona fa rehefa tonga ny rivotra mafy hoentin'ny fiainana, rehefa tonga ny fakapanahy zay endrika lay tafiotra izay mamely an'ilay trano, rehefa tonga ny tsy fisim-bola, rehefa tonga ny aretina, rehefa tonga ny zavatra maro isan-karazany, zao mila fantatritsika fa isika na de zanak'Andriamanitra na de olona nateraka indray eo amin'ny Kristy ary dia ny zavatra izay ny fampizarantsika tamin'ny farany de zao hoe na de olona ao amin'ny Kristy ary sika de zao ny nambaran'i Jesosy eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa izao matokia fa izana resy an'izao tontolo zao. Zany hoe le fahoriana de le zavatra maro isan-karazany zay mamely an'ilay fiainana eto amin'izao tontolo zao mandra-pialantsika eto amin'izao tontolo zao de ahita karazam-pahoriana io tokantranontsika io. Misy tsy fisim-bola tonga indraindray, misy aretina tonga indraindray, misy fakapanahy tonga indraindray, misy olona tonga manakorotana, misy olona tonga manozongozona sy sisa rehetrarehetra. Fa raha miorina eo ambony fasika ny tranonao, zany hoe ianao mpivavaka ihany, zany hoe ianao manompy ihany, mety nateraka indray tokoa ary ianao, fa saingy ianao tsy miaina n'lay fanambarana, fanjanona fotsiny teo amin'ny tontolo mpamonjena. Jesosy mivela tao anatiko be debe, misy olona tena manao an'izany mihitsy, mahay teoria be debe
jesosy nyvelona atao anatiko zao ny ambarany tenin'andriamanitra zao ny ambarany verse zao zay le mahafantatra zay raha lasanabavy zay le mahalala zay raha lasanabavy fa atao anatin'ny atido fotsiny ihany ary mijanona ho fahalalana fotsiny ihany tahaka ilay ohatra zay nyresako taminao te hoe manana biblioteka feno boky isan-karazany misy encyclopédie isan-karazany misy resaka médecine misy resaka an'zao misy resaka an'zao collection complet fifaliana fotsiny mahita le collection complet fa tsy misy fetraikany ninninina ao anatin'ny fiainana ny fisiny reo collection reo fa ireharehana fotsiny mampifaly fotsiny mampamiramirana fotsiny hitantaraina amin'ny namana fotsiny za manana an'zao za manana an'zao za manana an'zao firifiry moa ny olona mivavaka afaka mitantara manolona fotsiny hoe za mahay an'zao za mahay an'zao za mahay an'zao jesosy manao an'zao jesosy nanasitrana boka jesosy nanafaka olona tamin'izao jesosy nanao an'ity jesosy nanao miracle nanangana tamin'ny maty fa inona nataon' jesosy tao anatin'ny fiainanao ary inona ny zavatra iainanao ao amin'ny kristy inona ny zavatra tsapanao amin'ny kristy fa raha vo tsy tsapanao raha vo tsy iainanao ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra sy izay no tenenin'andriamanitra taminao isika rehetra teo am-piainona ny afatra de sambananana ny zavatra izay mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe ny tike zany hoe nikasika atsika manokana hoe hoay zay tena ana fa taoriana n'le hoe zay tena ana zay taoriana le hoe ay tena nakasika azy ny zavatra zany inona ny toy any tantara azonao le izy eo fotsiny mahasamy hafa n'lay olona anankiroa reo olona anankiroa tantarain'ny tenin'andriamanitra ireo de tsy inona fa lay olona ny ainy de nankatoa de lay olona ihany koa ny ainy de nandalo fotsiny ihany na velany ihany fotsiny na priminy fotsiny ihany melohan'io moa zany jesosy de nyresaka ao Matteo 7:20 hoe tsy zay rehetra manao amiko tombokotomboko nge niditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao zay rehetra sitrapony raiko zay ny an-danitra de nilaza ihany koa izy am'izany ozy izy hoary no olona ho avy ao anatrehako de ilaza tsy efa nitory tamin'ny anaranao va izahay nihinana sosotro teo anatrehanao va izahay nitory teto an-dalambe anay ianao nanao asa fahagagana nandroka de mini tamin'ny anaranao izahay tsy fantatro akory nareo na avaiza satria maninona sofon'ny olona miaino fa ny fiainan'ny olona tsy misy toy an'ilay izy raha ny aino afatra ianao tsy fantatro kasika ny tokantrano ny resantsika moa fa misy be debe ny afatra izay tsy voatery ijanony eo amin'ny lafin'ny tokantrano fa eo amin'ny lafin'ny rehetrarehetra mihitsy misy marobe ny afatra efa afatra ty amin'ny fahadimy ambizato na fahafito ambizato tsika ankehitriny manahoana kosa ny fomba ny aina tsika n'zany zavatra zany rehefa naheno itsika ary naheno isika ny kasiky ny tompo tao anatin'izany zavatra zany ozy izy ako firesako amin'ny mpiara-mivavaka amiko mpiara-miangona amiko dia ao boky Jaona 10 ao misy an'ilay teny hoe za no mpiandry tsara izay miambina ny ondry manolotra ny aiko amonjy ny ondry rehefa tonga de za no voainy ny mpiandry ondry no voainy ny mpamova vady izahay de mpamova vady izahay de pilanja aminao fotsiny lay fanambaran'ny Kristy ary lay vavady misokatra de enao maheno an'lay afatra maheno an'lay afatra ianao hoe zany tena ho ana manokana zany zany tena mahakasika ny fiainako zany tena miresaka amiko fa raha janinao eo lay afatra hoe zany tena mahakasika de tahaka ny namova vahady fotsiny izahay za zany tamin'ny alalako ny nahenonao ale fanambarana de voasokatra le vavahady fa tapitra eo ny fisokafam-bavahady le resaka tsy tatsony hoe inona ny atao toyany fa voa vavahady de tsisy toyany nefa le fanambarana lay zavatra de tokony toy tahaka an'izao hoe ny voa ny vavahady de netin'le mpiandry tsara ianao ozy izy Davida nylaza mitondra amorony rano fialan-tsasatra izy mamelombelona fanako izy mampandry ambon'ny ay maintso izy sy sisa rehetrarehetra tsy tanteraka mihitsy nefa zany zavatra zany raha ohatra ka mijanona eo amin'ny famohana vavahady fotsiny isika zany hoe mijanona eo amin'ny fiainona fotsiny isika fa izany zavatra zany a dia mametaka ny tenatsika ny famonjena raha ohatra ka hoe folombovonjy ianao de bon ça va zay ny akoatra ny famonjena kosa raha ohatra ka miaino tsy mankatoa isika satria famonjena tsisy resaka fankatoavana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra fa le zavatra hafa kosa tahaka an'izao resaka tokantrano zao ohatra afaka ny vovonjy mihitsy agneny olona fa ny tokantrano mijanona mikorotany afaka ny vovonjy ny olona fa ny fiaina tokantrano ny zanany mijanona ao anatin'le fikorotanana ao anatin'le tsy fahametezana foana satria maninona miaino fotsiny izy fa tsy misy fiainany ao anatin'le izy tsy misy fitohizam-piainana ao anatin'le izy araka le lazaiko teo misokatra ny vavahady fa tsy niditra izy tao anatin'le
tsy niditra izy zany azony an'lay fampandriny eo ambonin'ny ay maitso tsy nanaraka n'lay mpiandrondry izy mba tonga azy andro eo ambonin'ny ay maitso ny mpiandrondry mibaiko miteny zay zany le fanambarana sy lay tenin'andriamanitra enonao andao isika atsy ny misy fiandrasan'ondry atsy ny misy ny ay maitso tsara ianao manao amenina fotsiny ata amenina jesosy amenina tompo zany mihitsy marina tena zany mihitsy tena misaotra anao mihitsy miresaka tena zao ao anatin'le vala fotsiny ianao miandro eo le mpiandry tsara efa lasa nandeha any am'le ay maitso nitondra ny ondry hafa ianao taraiky manao amenina fotsiny faozy ny tenin'andriamanitra milaza ary mampianatra atsika ary mitarika atsika aoka isika tsy mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tena atsika fa aoko baka tony teny isika de misy fiatraikany ao anatin'ny fiainanao io raha tianao hiatsara ny fiainana tokantrano raha tianao hivoatra zany raha tianao androso zany raha tianao hisy fiatraikany ny fanambarana zay ianao ny sofinao raha tianao tsy ho fandaniam-potoana sy ho fandaninandro zao zavatra zay arahanao zao de mila mankatoa ianao fa rehefa mankatoa ianao de zao ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra le izy tsy misy fahasamihafana mihitsy fa samy jereo tsara le sary mihitsy eo anatrehan'le izy hoe misy trano naorina teo ambony vatolampy de misy trano naorina teo ambony fasika na lay teo ambony vatolampy na lay teo ambony fasika samy niaran'ny rika samy niaran'ny samy niakaran'ny rano samy fafazan'ny rivotra sy ny orana sy sisa rehetrarehetra fa ny fiafaran'le izy ny tsy mitovy zay ny tenenako teo hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana tsy hoe zanak'andriamanitra isika tsy hoe misy jesosy velona atao anatiko de tsy misy fahoriana miatra ao anatin'ny fiainako tsy zana mihitsy le izy misy fahoriana miatra ao anatin'ny fiainako tahaka ny olona rehetrarehetra ihany koa mety misy ny problema mety misy ny ady sarotra ianareo ny anatin'ny tokantrano any mety misy vady tena manahirana mety misy zanaka tena manahirana mety misy valim-bavaka atao tsy mivaly fa zao eo anatrehan'zany zavatra zany na de misy ary zany rehefa miaina fakatoavantsika rehefa miaina araky ny tenin'andriamanitra tsika na de misy ary zany zavatra rehetrarehetra zany de zao ny fanambaran'lay tenin'andriamanitra izay ny fampizarantsika teo hoe namely reo rehetrarehetra reo fa reo rehetrarehetra reo tsy nampiozongozona azy tsy naharava azy tsy nampodika azy satria maninona misy tenin'andriamanitra iorenany io tokantrano io rehefa manana rehefa iainantsika reny zavatra ireny ohatra zao mifampiresantsika tamin'ny farany resaka fiaraha-mivavaka resaka fiaraha-mivavaka ny fiaraha-mivavaka misy tenin'andriamanitra anankiray zay milaza hoe ny alahelo araka an'andriamanitra ozy izy dia mitondra ho amin'ny fibebahana tsy hanenena fa ny alahelo araka n'izao tontolo zao kosa de mitondra ho amin'ny fahafatesana ina moa no dikan'izany alahelo zany ny alahelo de mitranga rehefa misy problema rehefa misy ny ady sarotra rehefa misy zavatra izay tsy voafe izay ozy izy paoly very hevitra izahay zany hoe misy fotoana zay tena tsy tanaintsony zay atao misy fotoana zay tena sahira-tsaina misy fotoana zay tena tsy fantatra izay zavatra mitranga sy ny zavatra miseho fa zao rehefa ho amin'ny Kristy isika ary rehefa miaina fakatoavantsika mety misy problema mihitsy ao anatin'ny fiainantsika fa rehefa miaina n'lay fakatoavana isika ohatra ozy ako tamin'ny farantsika ny resaka tamin'izany atao hoe fiaraha-mivavaka zany miatra ao anatin'ny tokantrano le problema miatra ao anatin'ny tokantrano le problema ohatra nanao tao foana zanakao lahy de tafasingotra ao anatina resaka fangalarana na resaka tsy fantatry na fifoana zava-madomelana na sanatria ohatra na bevoka zanak'olona na tsy fantatro rehetrarehetra tany rehefa nitokantrano no miorina eo ambonin'ny fasika milazanao mitondra ny fampitehana zay problema zay rehefa ny trano no miorina eo ambony fasika lay tokantrano miorina eo ambony fasika de mitondra amin'ny fampitehana zay nony am'izay zavatra zay potika amin'ny fidiram-bola ravany ao anatin'ny tokantrano lasa samy manao zay tiany ny renim-pianakaviana rehetra lasa misy ny depression lasa misy aretina lasa marary ny renina rerakizy nohony am'le zavatra ohatran'izao lasa ohatran'izao de mesimba merava patitaka tanteraka zay ny endriky lay hoe loza ny fianjerany zany trano zany am'izany ozy izy ny lehilahy izay miaino izany teniko izany ka tsy mankatoa de hoariko amin'ny lehilahy adala zay manorina ny trano eo ambony fasika tonga ny rivotra tonga ny tafiotra namely ny rika na enjery zany trano zany ary loza ny fianjerany mitondra ny fampitehana mitondra ny faravampiainana mitondra ny anatina
korontana sy krizy maro isan-karazany mety mitondra ny anatin'ny famonotena sy ny sisa rehetrarehetra ao anivon'ilay tokantrano. Nefa maninona tokantrano mba mpiaino tenin'Andriamanitra ihany, tokantrano mba mpiaino mpanaraka radio ihany, mpanaraka émission ihany, mba misy hira evangelika, mba ohatra an'izao mpapamaky baiboly, mba mandeha ary, mba manao an'izao, mba manao an'izao, mba manao an'izao, kanefa tonga mifaravana satria maninona tsy hiaina na lay fanambarana zay eno. Tsy hiaina na lay fanambarana zay eno, tsy nampiarina lay fanambarana zay eno, fa raha ohatra kosa ka ozy izy le teny hoe manorina ny tranony eo ambony vatolampy ao anatin'ny fankatoavana, mitranga le problema, mitovy ihany le problema, lay zanakalahy maditra ohatra zany nanao an'le zavatra zay nyresako teo, mety ho foka zava-madomelona, mety nanao tao foana tany, mety namono namany tany, mety nanao accident tany sy sisa rehetrarehetra. Raha miorina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra sy eo ambony fanambarana izay nambarany Kristiny atao hoe tenin'Andriamanitra dia tsy verset biblika tsongainy ka hoe ny aty tenin'Andriamanitra zay raisiko a, ny anjelon'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy a, dia ny ako tia ny tenin'Andriamanitra zay raisiko a, satria izany eo iraka fitiavany dia amonjy azy a sy sisa rehetrarehetra. Tsy zany atao hoe tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy zavatra safidy fidianao. Za zao raha miresaka aminao dia tsy ianao nge no mibaiko ako hoe zao mba tenenina pastery, fa za no misafidy, za no manapa-kevitra hoe zao ny ambarako aminao raha ohatra manontany ahy ianao ahoana fandeha zao dia za no misafidy, fa tsy ianao no misafidy zay tokony ho teneniko. Dia tahaka izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy ianao no misafidy zay tianao tenenin'Andriamanitra. Ny tenenin'Andriamanitra reny afatra reny tamin'ny mpanompony tamin'izany fotoanandro. Ohatra zany zao hoe ny salamo faraka amin'ny 20 ny tenenin'Andriamanitra zany tamin'ny mpanompony tamin'izany fotoanandro, tamin'ny Israely tamin'izany fotoanandro. Rehefa miresaka izy amin'ny Abrahama zany ampinganao sy valipiti lehibe indrindra ho anao, ho any Abrahama zany tamin'izany fotoanandro, fa ianao inona ny ambaran'Andriamanitra aminao, zay ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny fiainotsika anyreny afatra reny dia fitaovana anankiray ahafahantsika maheno hoe zao ny ambaran'Andriamanitra amiko amin'izany. Dia ireny no anorenantsika amin'izay, reny no ankatoavintsika, dia reny no hiainantsika, dia reny no mitondra vokatra amin'izay ka na mamely ary ny rivotra sy ny tafiotra sy ny sisa rehetra araka ilay nambarako teo. Dia tsy mitondra faravan'ilay tokantrano ilay problema izay mitranga eo amin'ilay zanakalahy izay nanondrana, izay nanao tao foana, fa lasa fitaovam-pamonjena ary zay le nambarany tenin'Andriamanitra teo hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra dia tsy zavatra ratsy fa mitondra ho amin'ny fibebahana. Rehefa ao amin'ny Kristy marina, rehefa tafahorina ao amin'ny Kristy marina ny fiainana, ny alahelo, ny problema izay mitranga ho an'ny olona izay mpakato, ho an'ny olona izay miaina ny tenin'Andriamanitra dia tsy mitondra ho amin'ny fampitehana sy ny faharavana, fa lasa fitaovana ary ampiraisan'Andriamanitra amin'izay an'ilay tokantrano. Lay olona efa tsy mifampiresaka intsony, lay mpivady efa tsy mifampiresaka, lay vehivavy zany mitondra ambavaka tsy ambady, miaina sy mandreny tenin'Andriamanitra sy miaina sy mankatoa an'izany zavatra zany, lasa tsy maintsy mifampiresaka. Ahoana ny atao amin'io zazy io? Dia ohatran'izao, dia ohatran'izao, dia miaina n'ilay zavatra izay mifampiresantsika reny zao hoe mahay mankasitraka, tsy mifanometsiny sy sisa rehetrarehetra, tonga ny problema. Miaina n'ilay fanambarana amin'izay le olona tsy mifanometsiny, andao na dia nanisy fahatsoan'ny ray mpianakaviana ary ohatra na tonga n'ilay zavatra, satria matetika raha lasianabavy tsy matetika moa fa ny akamaroam-potoana, ny akamaroam-potoana ny antony mahatonga reny problema reny ange ny zaza nge tsy maditraditra ho azy eny. Marina fa misy ny fitaizany ny fiarahamonina, marina fa misy ny zavatra zay ataon'ny mpiara-mianatra sy ny namana rehetrarehetra any, fa za te ilaza amintsika raha équilibré, raha mifandanja tsara ny zavatra zay ataony na mamafy zavatra ary ny ao amin'ny fiarahamonina. Misy zavatra kosa hoentinao eo anivon'ny tokantrano, milazanao a vitanao foana no mandanjalanja, vitanao foana no mitondra lamina n'io zavatra io, fa matoa misy ny fikorontanana ao anatin'ny fiainany zaza. Aty amin'ny ray aman-dreny foana ny olana. Aleo tsika tsy hanipy ina moa testy fialantsiny sy ny namany hoe ka io ohatran'izao, ka ny ankizy koa nge ohatran'izao, ka io kosa nge ohatran'izao, ka le izy tsy voatery ohatran'izao, ka izy tsy voatery, fa misy foana anjara andraikitritsika ray aman-dreny ao anatin'ny olana tsy fanomezantsiny anao zany sanatria fa filazana amintsika fotsiny, fa misy zavatra foana ao ambadika zany, fa ny zanantsika dia mandray karaza fampianarana maro isan-karazany ka matoa ny ankizy mivilana
de misy ny akamaroam-potoana le fanatrehan'le ray aman-dreny tsy eo afa mihitsy ny ny fiainan'ny ankizy izay hoe teo foana ny ray aman-dreny ny manara-maso hoe te afa mihitsy ny fiainan'ny ankizy izay manana dada manao mission foana isaky mihetsika tsy hita mihitsy ny isaky mihetsika zay manana reny izay miasa de mitady vola de apetraka eo amin'ny mpanampy ny ankizy de ohatra zao tsy mitovy zany tsy mitovy mihitsy zany mora lavitra ny mitaiza zaza izay mifankahita amin'ny ray aman-dreny ary zay mbola merena ko alay afatra foana hoe raha lasiana bavy eo ny vola de ilaina foana ny vola ary tsisy mihitsy ny vanim-potoana ka tsy ilahanao an'io ary io arakaraky ny tediavanao an'io vao mainky tediavanao misimisy kokoa rehefa mahazo anankiray ianao a ohatra zany zao hoe misy olona zany tena manao sakrifisy ny ankohonany mihitsy za tena te hilaza androany ary averiko efa nyteneniko ary mbola averiko aza sakrifiena aza atao sorona ny ankohonanao amin'ny resaka vola fa alao raha lasaina bavy ankohonana équilibré tsara misy ray aman-dreny afaka mifampitatana manitsy miresaka mampahery mi-encourager maneho fitiavana manome câlin manome bisou de miaraka mivavaka amin'ny ankohonany miaraka vola kelikely atonontoniny miaraka amin'ny laoka atonontoniny miaraka amin'ny fiainana tsotsotra toy izay manana an'izay ilainy rehetrarehetra ny ankizy nefa ny ray aman-dreny tsy eo lava nefa ny ray aman-dreny tsy hita lava nefa ray aman-dreny eo ambody telefona eo ambody ordinateur sy ny sisa rehetrarehetra tsy manam-potoana ho an'ilay ankizy tsisy ninina vanina ao anatin'izany ary ho sahirantsika amin'izany zavatra zany fampahereziko foantsika ray aman-dreny alao ny ankizy mandefitra amin'ny lafiny materialy alao ny ankizy mandefitra amin'ny lafiny aloha tsy ny ankizy reny moa zany fa isika mihitsy mandefitra amin'ny lafiny maro isan-karazany toy izay tsy eo isika tsy hitatsika velantsika tezay lafo vidy io tsy voaverina io tena ady mafy zay vao mahatafaverina zany zavatra zany raha ohatra ka mbola ho tafaverina fa de ny mbola afaka tsika alao ampandeferina ny zavatra hafa alao ampandeferina ny resabola raha misy ray mpianakaviana efa ela be amin'ny alalan'ny telefona sy ny chat sy ny mail sy ny namany mba mifampiresaka amin'ny ankohonana tena manapa-hevitra ianao jereo fotsiny hoe afriny ianao zay no nisitaka tany de manahoana le vola tafiditra de nitondra inona nitondra fifaliana makaiza ho an'ny ankohonanao zay de ny tsara makaiza ny ankohonanao tao anatin'izay afrina izay nalasana be de be ny mpivady noho ny amin'izany zavatra zany inge le vehivavy sy le lehilahy fa efa samy manana fiainana fa tsy ho fakafantatra fotsiny sasany mety ho fakafantatra mihitsy ny ary fiainana fa de hoe bon efa zay zany ny fandehany tsy mandeha am'izay loany zany raha lasena bavy alao miaina tsotsotra alao miaina tonontoniny de miaina zavatra tsara afa-po tsara ny any amin'ny amina sy conscience voataiza araka ny tokony ho izy ny ankizy rehefa lehibe fa rehefa aveo io tsy tafavoaka atsika tsony ary tena olana be tsisy ohatran'izany ny amerina amin'ny laonina ny zavatra zay rava vokatra ny fisarana sy sisa rehetra ka iverintsika amin'ilay toan'le afatra hoe ny olona izay manorina ny tranony ny olona izay mankatohany zany teny zany zao anisan'ny teny izay ny fampizarana manahoana zao tany aloha tany zao zany efa fampizarana tsy haiko hoe tany amin'ny afatra tokantrano fadimy angambany na faefatra zany ny fampizarana manahoana zao tsika maheno an'le izy de resy lahatra ohatra tamin'izany fotoan'izany fa aty amin'ny herinandro tsy fantatro hoe tsy haiko ny elanela izy hoe mety misy 7 herinandro teo eo na enina herinandro na 5 herinandro aty aorina na nahoana ny fankatoavanao an'izany zavatra zany sa tamin'izany fotoan'izany ianao tena marina mihitsy zany tena azaro mihitsy ny tokony atao tena jesosy eo etiko ambavaka mihitsy mba azo lalana anokafy lalana jesosy eo tsika de efa mahita hoe manahoana fankatoavantsika le teny eo tsika de efa mahita tsy mila mieritreritra le teny tany amin'ny 2018 tsy mieritreritra hoe ahoana moa fankatoavaka ahoana moa ny aina ko le teny tamin'ny 2020 fa zay afatra zay fotsiny le tany aloha zany nge ny ilana miaino ny afatra mamerina ny afatra ozy izy Paul ny resaka hoe tsy reraka mamerina aminareo tsy reraka teny aminareo mamerina aminareo teny averina ozy izy fa masoa anareo zany Filipianina 3:1 raha tsy diso ako izy miresaka an'izany zavatra zany ilaina ny mamerina ny teny afahanao mizatoetra ny tenanao afahanao mijery ny tenanao lehilahy endry nanorina ny tranoko teo ambony fasika sa lehilahy adala na lehilahy endry nanorina ny tranoko teo ambony vatolampy sa lehilahy adala nanorina ny tranoko teo ambony fasika
mety mandratra mety manina mo manimbany any anatytsika fietreretana zany aiza kosa moa de lehilahdala aza atao adala zany kosa aloha pastera ohatra mahery be kosa ngeza fomba fiteny zany tsy za no miteny jesosy no miteny ary jesosy rehefa miteny izy mahitsy izy tsy miolakolaka fa tonga izy de manazava mihitsy hoe jereo ny tenanao lehilahdala ianao sa lelahendry raha lelahendry ianao hitanao eo hoe inona ny atao hoe endry raha lehilahdala ianao zay tsy endry de adala zay mifandeha le izy ka raha adala ny fahitanao ny tenanao eo anatrehany zavatra zay ny hoe notsika aloha tsy hainao rery ny tenenina fa za koa mba teneninao anatin'le izy eo anatrehany zavatra zay ny enotsika am'ty afatra anio ity ny teny amintsika ny tenin'Andriamanitra ary manambarantsika ny tenin'Andriamanitra mbola tsy tara androany ny fotoana andao ivadika ho lehilahendry am'izay anorina ny tranontsika eo ambony vatolampy anorina ny tokatranontsika eo ambony vatolampy anorina ny tokatranontsika eo ambony ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra iverina iaino ny afatra mihitsy ny tany aloha iverina iaino mihitsy ny hoe inona moa le nambaran'ny Kristy tamiko zay le niteneniko teo hoe zay ny atao hoe tenin'Andriamanitra ny atao hoe tenin'Andriamanitra de tsy zay voasoratra fa zay nambaran'ny Kristy tamiko inona ny tenen'ny fanamasina tamiko tao anatin'izany fanambarana zany fotoana am'izay zao iainana an'izany zavatra zany fotoana izao iainana mety tsy tonga de horofinao daholo ary za tsy manoro hevitra anao an'izany hoe tonga de enoy tenin'Andriamanitra 5 na hoe enoy le izy folo rehetrarehetra tsy manoro hevitra anao an'izany fa naray fotsiny arenonao de anapahanao hevitra hoe manomboka androany Jesosy tsy ataotsika mandalo fotsiny zany koa matsy zavatra mahavoatsika olombelona taitaitra eo araka le niteneniko teo misokatra amin'ny varavarana misokatra vavahady ataotsika le izy vetivety fotsiny ihany taitaitra maheno eo de hoentina mba afaka ny ankonana hoetiko mba afaka ny ankonako androany ihany zay nefa ny vita voavalina ny apitsony iny de efa misy mangataka aloha teatoro be afa tsy mety koa mantsy raha hoe teatoro be no mivavaka fa manjary tsy matotra eo anatrehany tompo sao lazay koa anao raha mitady fialatsiny ianao de ahita foana fa raha teatoro be anao kanefa eo am'le fotoana mampatonga anao teatoro be iny ny tsaronao fa misy zavatra tokony ho ataonao mangala rano mangatsika de toboasa rano mangatsika itarianao io lemo rano mangatsika io lohanao io ary raha mbola tsy am'sandana voaka any tokotany any tokotany vavaka eo amin'ny trottoir eo na eo anelakelatrano na eo isika inge rehefa hitady vahaolana mahita zavatra hafahafa be dehibe atao hoe mahita manao tsy fanao mihitsy igny olona rehefa hitady vahaolana sy rehefa hoe ity no lalana ahafahana mamahan'le olany sa tsy zany ny fanaontsika reo samy manana expérience zany daholo hoe zao io tena mila tao azao mihitsy io tena mila tao azao sasany manao tsy fanao araka ny teneniko teo nisy fotoana fampizarana zany hoe misy vehivavy lasa tonga hatramy fivarotatena mba hatonga an'izany nianatra tsara sy ho ampy tsara raha-pitaovana sy sisa rehetrarehetra zay le resakitsika zao tamin'ny andro fampiresantsika ny atao hoe fitiavana tany amin'ny émission tokatrano laharana fahavalo nisy an'izany ny olona manao tao foana misy sasany mangalatra misy sasany mamono olona misy sasany manambaka misy sasany misy loky manao an'ity rehetrarehetra ity mba tafavoaka an'izany koa ahoana rehefa hivavaka ianao any ankohonanao de mahita felatsiny be dehibe maninona rehefa anokana ianao fotoana afahana miresaka amin'ny ankohonanao de mahita felatsiny be dehibe maninona no mahita felatsiny ka izy nge ohatran'izao ka izy nge ohatran'izao tsika olombelona hoa selektif ary mila ravana mihitsy zay fotom-pisainany zay manavakavaka zay hoe rehefa ohatran'izao de mavita manao sakrifisy mavita manao sorona fa am'le fotoana tena tokony anaovana sorona sy am'le zavatra tokony anaovana sorona tsy vitatsika zany fa iodikodinatsika fotsiny androany no fotoana tsy rapitso tsy rafakapitso tsy amin'ny herinandro tsy rehefa tonga ny olana tsy rehefa tonga ny problema tsy rehefa mitsahatra amin'ny famatsiana tsy rehefa voaroaka amin'ny asa fa androany no fotoana atsangany eo ambony vatolampy ny tranonao manapa-hevitra voatapitra zao émission zao apetrao iny telefônina iny fa tsy mijery fil d'actualité ny atao raharaha de mijery ndray hoe inona ndray zavatra mampome atao anatin'ity Facebook ty zao mba lazaiko anao mba eritrereto hoe firy taona ianao zay nanao Facebook nijery mampome tao de nitondra inona ho anao le mampome rehetrarehetra nijerenao firy taona ianao zay nijery tantarany anina sy tantarany anina sy partageny anina sy partageny anina tondra inona ho anao zay fotoana lany fotsiny ny akamarony ary ny akamaroantsika reto de tsy latsaky ny adiny 5 eo ambodiny écran eo foana tondra inona ho atsika zay androany misy investissement tsara kokoa atoron'ny tompo atsika tsy atoron'ny pasteur tovo fa atoron'ny tompo atsika atsangany eo ambony vatolampy ny fiainatsika
aoreno eo ambony vatolampy manapa-hevitra deny zao ankatoa am'izay a jesosy iaina am'izay apetrao le telefona vity zao afatra zao satria efa madiva marantsika apetrao le telefona mandoale mety iteny anao nga voatery mandoalika ilaina mandoalika ka jesosy kristy ary nandoalika ao anatin'io tantara rehetrarehetra io misy mandoalika be deaibe ao inona ny anton'le mandoalika tena atonga anao tena ifatoanao tanteraka ary amomba anao rehetrarehetra ampietrenao mihitsiny de iresahanao amy tompo hoe tompo fotoana zao fotoana anapahana hevitra zao ary vanimpotoana tena andraisana fanapahan-kevitra lehibe indrindra zao tiako ahorina eo ambony vatolampy ny fiainako tiako ahorina eo ambony vatolampy ny fiaina tokantranoko anao koa manararoatra te hiresaka aminao raha ohatra mbola tsy tsapanao ny fiainanao mety misy zavatra be deaibe tsy mandeha am'izay loany mety tsy nitokantrano ihany ny olana fa tena le fiainana amin'ny akapobeany mihitsy androany te hilaza aminao fa tiany jesosy kristy ianao tena tiany ianao ary tiany vonjeny ianao ary tsy nitokantranonao rery ihany ny tianao hafahana fa nitokantrano efa deuxième faharoa inona mosoa azon'ny olona ozy izy ny tenin'andriamanitra na mahazo zao tontolo zao ary izy na mahazo zavatra rehetra ary izy manana fiainana tsara be milamina be eo anatrehanao daholo ny tokantranonao tena milamina be fianakaviana sambatra ianareo menakavy kely sy sisa miroborobo tsara vola sy sisa rehetrarehetra inona ny soa azon'ny olona raha mahazo azany rehetra zany izy kanefa very ny ainy na maty antoka izy fa inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy ho takalo fanany androany te ilaza aminao jesosy tianao ny tena fanorenana fiainana ny fiainana voalohany zay tokony ahoriny eo ambony vatolampy de ny fiainam-pana iny le fiainana izay maharitra mandrakizay fotoana androany anapahanao hevitra anorina ny fiainam-pananao ny eto ambon'ny tany vita ihany io fa ny fiainana mandrakizay efa ao anatinao va ilay jesosy kristy tompo efa nateraka indray ve ianao efa novainy kristy ve ny antom-pahavelomanao androany no fotoana androany ny vanimpotoana ahafahanao manorina ihany koa raha tsapanao ny kasika jesosy raha tsisy nina tsapanao avelao andalo ny afatra fa raha tsapanao ny kasika jesosy aoponao milaza ny fitiavany ianao ekeo zany androany de raiso de teneny hoe jesosy hoe tiako ahoriny eo ambony vatolampy ihany koa de tsy nafanoteninao ny fiainako manomboka androany zay indray ny afatritsika anio aza velandalo ny teny aza vela iserana fa aoka hiainatsika izy zany aoreno eo ambony vatolampy ny fiainanao eto ny afatra no mifarana mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika raha mbola tsy ny j'aime mipejy ianao midira atao mipejy pasteur tovo de pitsiro ny j'aime dia afaky ny anaraka ny afatra rehetrarehetra ianao isaky ny misy mivoaka izany raha ohatra kosa mpanaraka ny youtube ianao de eto ambany eto misy soratra hoe s'abonner de pitsiro io s'abonner io tia ampafantary ny youtube ianao isaky ny misy émission vaovao mipoitra izany mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa amanaraka toy izao indray raha mbola sitrapon'ny tompo veloma tompoko